maro no nambara ny kandida Marc Ravalomanana nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka ny Ivato sy ny distrika Anambohidratrimo Omaly. Vavahadin'ny Madagasikara Ivato ho izy ka mila voalohany hatrany amin'ny lafiny rehetra. Tsy maintsy ataony lara-pahamehana ny famoronana asa indrindra ho fitsinjovana ny hoavin'ny tanora ary tsy noadinony ny tontolon'ny fandriampahalemana izay tsy maintsy anaovana ezaka goavana. Ni vavahady diran'ny olona rehetra eto Madagasikara. Eto zany a miondrana dony na makany velany. Tsy maintsy isaotsika zao tsy gisy zany sy Ivato voalohany Ivato. Fa zao toromarika mandresika avakona Ivato plenitude. Sy miavaka alohan'ny zava-janjoa amin'ny velana any Ivato mahazo azy teny fandriampahalemana. Teny hitany kaikaiky daholo tena manera Madagasikara. Ay Ivato tsy teny zavatra betaka ambeloao nareo rehetra malalaka eo kanina siasetimité talohany 2009 nasivy Soarivo tsy ny anzankidinapiny zany tsy misy anzany zany. Voatonga data dia miverina amin'ny fiainany vahoaka malagasy. Kada olona mpamorona mpanangana fa tsy mpandoka tsy mpandolo ary manapotika kadona dalaga matao teo ihany koa ny tsy maintsy anomezana sakafo ara-dalàna sy ara-pahasalamana ny vahoaka malagasy ary eo ny fanarenana ny fampianarana ary mbola nasiny teny ny momba ilay tahiry izay sokafana anohanana ny kandida Marc Ravalomanana ka afaka mandray anjara amin'izany izay anohana azy rehetra angarahara tanteraka ny fitantanana izany kaonty izany. Misy natao hoe fundraising zany hoe manangana fondiky avy amin'ny olona rehetra manohana ny dady mahafahatsika mandray andray amin'ny dalàna. Ianareo hoe voalohany farana tamin'ny filalao mbola nibesaka tamin'ny bolota Washington efa natsarana comité de soutien izy. Ty comité de soutien io mandosaka ny vola any amin'ny côte ménage. Raha misy mitandrisany koa amin'ny alalan'ny vola na réintermoné hitatsika eo satria betsaka dia betsaka ny tahanampy fa tsy teo hita. Ka dia zao mbola famexipiriana amin'ny alalan'ny fitanitsika commune district fa hoendareo zany manaraka zay. Misy mangady mananana momba ny kandida Ravalomanana dia raha malala aloha efa nitondra firenena izy. Ankehitriny nefa tena ilaina izy mitondra zany hoe fiarahamonina tsara tatana sy fanajana zany eo mahazoa ny olombelona. Zany mazava raha retsy lahatra aminy zava-vita ilay aloha dia tena nafinarina mihitsy hatramin'izao. Za zao olona avy any Andresoro tonga aty anatona hitasana azy sy henony zavatra zay zay tena mahalisika amina ary momba ny mpondrany aloha dia tena nafako mihitsy ninonina plasiny sasany. Satria nahoana? Satria izy tena azoko antoka mihitsy fa tsy mba manao olona atavo izy fa tena tanteraka zao ny zavatra lazaina ary za zany manaraka zany koa dia zavatra ohatra hoe tena-mboaka tena hitako manokapa mihitsy tamiko. Tsy hitako aloha dia raha am'izany France e. Am'izany France zao hitako hoe tombontsoa manokana. Resaka ilay vokariny amin'ny biko rehetrarehetra ilay vokatra vokariny biko zany. Zao hitako mampiavaka anazy. Ny zone koa zany tamin'ny hitako tena miavaka be anazy zone France ilay mandeha be tena songadina be zay teo anatrehany. Ankoatr'izay fampianarana ohatr'izay? Fampianarana eny mandeha daholo zany fampianarana rehetra fizarana zavatra any amin'ny sekoly aty amin'ny tokotany zany zay. Dada Ravalomanana zany mampiadana tatsaha manamboatra ny lalana fandriampahalemana ty aminay milamina tsara mihitsy hatramin'ny fitondrany tamin'izy teo aloha.
manamboatra ny lalana dia manome nantatsaretsareta sy ny majinika. Ankoatra ny fiainana andavanandro tamin'ny andro ny lamina be na mpiasa, tamin'ny andro ny dadaravalomana na milamba na mpiasa ary ny sport fisondrotan-karama tsara be. Ny zavatra tena fantako aloha amin'izao fotoana iainantsika izao mizaly vahoaka. Rehefa mizaly vahoaka hatramin'ny nanasorana ny dada tapo 2009 tena hita fa mizaly dia mizaly mihitsy vahoaka. Amin'izao izay tena miandraandra azy mafy ary tena miandraandra azy fa mizaly vahoaka fandriam-pahalemana ny fikisiny sakafo ny lalana indrindra. Vady efa zay tiandravalomana satria ny tapoko azy dia eo amin'ilay fampandrosoana hoentiny mampandrosoana Madagasikara profon'izany angamba tao aorianan'ny crise 2002 dia nandalo lantsana lalina ny firenena nefa tao anatin'ny fotoana foty. Tsika manaraka ny fandaharana dinika amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjapeo MBS 95.4 FM. Andiany voalohany ty fandaharana ity ho an'ny fahitalavitra manokana dia ny vahintsika tamin'ny fandaharana dinika tao anatin'ny onjapeo ihany no nasaintsika amin'ity fandaharana voalohany ity. Andriamatoa Constant Ravelson miarabanao. Miaraban'ny MBS moa dia miaraban'ny le fandaharana rabaina koa ny mpanaraka azy. Engane mba tena dinika amokatra antsika rehetra ny toyany eto. Fantatra moa fa ianao no mpandrindra nasionaly ny KMMR 2018 Andriamatoa Constant Ravelson. Izay ihany koa ny antony safidinanao manokana satria ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana indrindra isika izao dia tsara raha mba hoentinao kely ho an'ny mpanaraka ny MBS hoe aiza ho aiza izao ny KMMR eo amin'ny lafiny rafitra sy amin'ny fanomanana amin'ny ankapobeny. Ny amin'ny lafiny rafitra no avy dia teneniko aloha fanomanana ankapobeny zavatra avy dia mirohatra ny olona izay vonina hiasa hampakatra amin'ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana fa aty amin'ny rafitra tsy maintsy mifandamitsika ka io zany ny dingana hafa indray izao hatramin'ny nahatonga ny candidature zany hoe firotsahako fidian'ny président Ravalomanana raikitra ara-dalàna ary indrindra hatramin'ny nivoan'ny hoe tsy misy olana fa akatoavina antsakansy-andavany ny firotsahan'ny fidiana nanomboka teo no lasa misy firotana mihitsy ny manao amin'ny KMMR. Lazaiko aminao hoe raha distrika ray misy 3-4-5 karazana ny olona andian'olona manao izay anao KMMR dia mandamina an'ireny zao eo amin'ny distrika ray izay dia mampivondrona an'ireny eo amin'ny faritra. Zay zao ny dingana misy atsika amin'ny resaka hoe rafitra. Faritra moromborapolo fotsiny ny faritra tsy dia olana goavana iny fa vita ny ray mandamina iny fa le mampifandray ny rehetrarehetra avy amin'ny isaky ny distrika averiko tena misy firotana no hoe anao KMMR. Zay ny zava-dehibe. Izany hoe le filatsahana ho fidiana fotsiny tena nandrasan'ny olona hoe io fa fomba ofisiala candidat Andriamatoa Marc Ravalomanana dia nisy izay raha iteniteny hoana dia hoe vaky barazy zany hoe nanova zavatra be iny efa nisy foana ny talohan'iny fa nanomboka teo amin'ny 5 aogositra indrindra nahazahoana an'le hoe laharana fa 5 iny mora be ho an'ny olona amin'izay ny miaina an'le izy sy ny manatona an'le izy mandamina zany zao no atao mandamina zao no atao ohatra n'le amin'ny any amin'ny boky masina any misy an'le hoe be ny vokatra fa ny mpitsinja zany mila mazamazana mampiditra tsopitra eo tsika izao. Efa tena ao anatin'ny fotoanan'ny pré-campagne tsika tato anatin'ny herinandro maromaro Andriamatoa Constant Ravelson. Ahoana ny fomba iainanareo eo anivon'ny KMMR izay pré-campagne izay fa hita taratra fa mitety faritra maro mampafantatra izay filatsahany ho fidiana izay ny candidat Marc Ravalomanana. Ie ny le pré-campagne moa lasa ohatra ny hoe fiteny mihitsy tato ato fa raha ohatra ny président Ravalomanana nge vao niverina teto izy taloha niverenany teto ary fa le niverenany teto fotsiny ihany tamin'ny
3 oktobra tamin'ny 4 sy 4 moa 4 sy 4 nanomboka teo a ny teniny de efa mazava hoe nahoana no iandry fifidiany 2018 vo ietsika ampivoatra ny zava-misy eto de mazava ho azy raha atao hoe pré-campagne efa pré-campagne efa hatramin'izany zany ny an'ny président Ravalomanana tsy nitsahatra mihitsy izy a hatramin'izay ary ohatra ny vao mainka napy-baribary amin'izay finiavana hoe handray andraikitra eto amin'ny firenena izay ary le elingela sotasota isan-karazany natao azy ity ny fahitako azy a hitapoko hitam-pirenena hitam-bahoaka iny hoe tena tianao zavatra tirangaty ary tianao zavatra amin'ny akariary mihitsy ny amin'izao fotoana moa zany le pré-campagne hoe pré-campagne ny ataon'ny président Ravalomanana zao de ny mandeha isaky ny zay faritra azo ny aleka miara-miosina amin'ny vahoaka ahafahana mamaly sy mampiseho vatana hoe itia tena manaraka an'le finiavana irotsaka ho candidat ary candidat ny reto vahoaka reto ny zavatra mariko fotsiny de hoe ny alana mihitsy le milingilingy mialatsiny am'le teny ny alana mihitsy le milingilingy hoe ary ananina ary de ny vahoaka ary fa de any am'izay misy ny vahoaka no naleny ka pré-campagne ve zay sa le asa mandavataona efa fanaony any a marina fa rehefa any efa ampahafantarina hoe tia ny laharany eo amin'ny fifidianana zay ngamba maha-pré-campagne azy sisa fa raha le fijerena akaiky le fiainan'ny mponina ary le fiarahana miosina am'le mponina efa zavatra hafa mihitsy hafa le clamodemode ty le tenenina hoe bain de foule ity président Ravalomanana ty ny azy de zay mandavataonany raha fitingitra zany le valitenitra le pré-campagne eny pré-campagne zao raha amin'ny lamode mpitenenana hoe akatoko ny fifidianana fa ny tena zava-dehibe de no hoe nanohy ary afaka nampivelatra tanteraka an'izay finiavany hiaraka hifandray sy hiosina amin'ny vahoaka eo amin'le fiainana mahita an'le fiainana mbi ankoditra amin'ny vahoaka ary ao amin'le tena hitoerany ain'le vahoaka sy hitoerany ain'le firenena zay zao no hitako raha pré-campagne zay de zay tafiditra anatin'izay koa ny hoe fampahafantarana ny vina hoentina manarina ny firenena inona ny mety hoe anjara-biriky ny KMMR manokana ao anatin'izay hoe fampahafantarana ny vina ataon'ny candidat Marc Ravalomanana zay hoavy misy anakoroa ny valiteniko am'izay ny ankaray hoe hoavy a rehefa tena ao anatin'ny campagne rehefa tena ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsika de eo no hisy ny famelarana na ambava amin'ny fitenenana na amin'ny fampiresahana na amin'ny atsoratra sy ny hainao manjery ihany koa no hoe ity no vina iny manko rehefa am'izay fotoana zay de ohatrany hoe tanasaina sy alefa ohatran'ny mitantara mihitsy fa am'izao tsika miresaky zao a amin'io dia alehan'ny président Ravalomanana rehetrarehetra io ny raha ataontsika hoe vina zay ny vina misongadina indrindra aloha de le hoe manavotra ny eo amin'le tena hitoeran'ny ain'ny vahoaka iverenako ihany zay toeran'ny ain'ny firenena sy le mbi akoditra amin'ny vahoaka mihitsy voatery mampitaha ianao zao voatery mampitaha ianao hoe talohan'ny 7 zany satria ny am' président Ravalomanana nge tsy hoe vina foroporonina fa fitondrana fomba fitondrana ary fiatrehana le fiainany le mponina de voatery mampitaha ianao hoe inona ny ainany ny aina vahoaka malagasy talohan'ny taona 7 sy talohan'izay sy ny taorianan'izay ny nanomboka teo zao de nanomboka teo amin'ny 7 teo makatia de mizaka zay vokatry ny barofotsika zay vokatry ny fitondrana mahambanona mihitsy mandrapaka vahoaka mandrapaka rem-pirenena zany le ataoko hoe mahambanona ary fitondrana salobokomana ao zay zao a inona tsara zay antsona hoe salobokomana zay le constant Ravelson salobokomana de zao le samy ao andapa ao a
dia mikepoka zay azo akepoka ao a tsy akiteniteny a tsy ahoana moa zany tsy mamboraka ho amin'ny fiainam-bahoaka ny arena misy zay no ankapobeny ary le nilazaiko hoe mambanona sy barofo a dia io raha mahita io raha iresaka ny aina sy mifananany vahoaka fotsiny tsika izao a raha iresaka ny tanoritsika tanora nge misy aminareo tanora reo zao anisan'ny tablier maitso raha 7 fotoana nareo tamin'ny 7 a nahita tsara sy nahalala an'izany hoe afaka mianatra nanana boky ny boky namboarin'ny président Ravalomanana nge lasa nataony dralakitay tany amin'ny chaudière tany anilany any lafitany tamin'ny 7 reo zao nahita an'izany reo le tablier maitso hatramin'ny 7 reo zao nahita le nahazo kit scolaire sy tablier scolaire nanao tablier maitso dia nisy boky ho atany atsekoly misy boky isan-karazany mihitsy a ye ary nisy tamin'ny teny malagasy ihany koa ny taty orinan'izay ny tanora namana za nanao syndicat tamin'ireny fotoana ireny tanora namana mba nananasa tamin'ny entreprise France kendaka tamin'ny 7 zany tamin'ny zone France rehetrarehetra iny amoron-tanimbary akaiky ny misy anay rehetrarehetra iny ireo a very asa satria nikombona le agoa le hoe fanondrana nanientan'ny entreprise France tany ivelan'ny tany mandraka zao ankehitriny zao tsika ny boakely ny tanora na ny razandro vavisany zay mba nianatra mitovy zao amin'ny fianarana na vita fianarana mahazo diplôma mifaninana iasa fa tena tapidalaka le amin'ny kolikoly skandale be fafambaraka be nge zany hoe fifaninanana hiditra opy tsara zany hoe any amin'ny tena fitandronany marina sy ny rariny sy nitsiny mihitsy sy mifanarahan-dalàna ao indrindra no nidiran-doza nidiram-baraka aminy hoe kolokolo be tamin'ny fanadinana ary rehefa ngiazana ary ny taratasy-panadinana rehetra olona minisitry ny fitsarana no voarohirohy hoe nampandorony zay ny ainy atsika miala tsiny voatery mampitaha tsy nahita an'izany ianao talohan'ny 7 ianao manko manao inona levina fa ireo ny zavatra arenina zao mangalatra olona misy mangalatra tsy vazaha fotsiny tsony zao misy mangalatra atao atakalo vola ny ain'olona fa na malagasy ara dia misy ary hatrany amin'ny renivohiparitra ohatran'ny hoe maiva tanàna